La 4G Patelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambavao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchawanao ni vaovao. Zava-dehibe ny fanabeazana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fandalovany tany Japon. Ankoatra ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fiarovana ny olona marefo isan'ny sehatra manan-danja amin'ny vadin'ny filoha ny sehatry ny tontolo iainana. Efa vonona ny hoentimanina rehetra amin'ny fanatontosana ny fividianana kominaly amin'ny 17 Novambra ho avy izao. Efa natolotry ny fahefana mpanatanteraka ny seni ny vola 1,20 miliara ariary. Ny mpifaninana sisa no andrasana. Mpifaninana izay toa mbola mifampijerijery tsy mbola maro no mandrotsaka ny antota taratasy firotsahany raha izay 3 andro ny sokafan'ny OVK izay. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny Pape François eto Madagasikara, notoloran'ny fitondram-panjakana caméra de surveillance mandritra ny 50 ny OTME na ny Office des transmissions militaires de l'État androany, tanjona ny amafisina ny fitandrona ny filaminana mandritra io fotoan-dehibe io. Ho avy ny haitany any atsimo, mbola tsy ampy anefa ny panneau solaire ahafahana misintona rano avy eo amin'ny renirano ny Mandrare Ambosary atsimo. Station de pompage miisa 4 no hita ao an-toerana ka ny iray amin'ireo ihany no misy panneau izay mbola tsy ampy akory. Ary ny vaovao iray samy pirenena indianina manodidina ny roa tapitrisa no ahina tsy ahazo zoom-pirenena ankehitriny. Tsy tafiditra tao anatin'ny registre de nationalité tany amin'ny tanàna ny Assam, avaratra sanan'ny Inde izy ireo. Ny fitoeran'ny razambeny tany Inde mialohan'ny taona 1770 arak'izany no taikina amin'izy ireo azony izay zoom-pirenena izay. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Mbola faly miarabanao indray tomboky lasy tomboky vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao ny fahita lavitra kolo amin'ny tiality manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny antsipiriam-bavao hatramin'ny farany. Anokafana ny fampalalam-bavao amin'ny tiality, zava-dehibe ny fanabeazana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fandalovany tany Japon. Ankoatra ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fiarovana ny olona marefo, isan'ny sehatra manan-danja amin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika ny sehatry ny tontolo iainana Gaëtan Andrianjilavo. Fikambanana iray manampy ireo ankizy Kamboto te hanohy fianarana ny fikambanana Asinaga. Kamboto ireny no namorona ny fikambanana ary nisy nanampy tamin'ny fahatanorana. Rehefa vita ny fianarana, nanapa-kevitra izy fa hanampy ireo Kamboto toa azy izay maniry hanohy fianarana saingy tsy afaka noho ny fahasahiranana. Iray amin'ireo misitraka izany ny ilaina. Ny taona 2024 izy no nahita filazana nataony ity fikambanana ity ka izao tonga any Japon izao. Volana juillet no nahafantatra momba ny Asinaga tamin'ny alalan'ny Facebook. Misy namaka koa ny tena hoe misy bourse mety aminahy satria za koa zany moa zany Kamboty reny dia betsaka ny olona ny tena hoe atao fa vitandrio. Dia nisy ny concours, nisy ny interview, entretien rehetrarehetra. Dia tamin'izay fotoan'izay hoe olona iray ihany no sélectionnena pays iray avy any Afrika. Dia rehefa sélectionné dia nandeha tany Sénégal sy Ouganda, nanao camp de leadership. Nanao fampianarana rehetrarehetra hoe ahoana no mahatonga anao leader any amin'ny hoavy. Avy nakaty Japon dia amin'izao mianatra japonais amin'izao herintaona. Dia vita izay dia miditra any amin'ny université. Raha filière ataoko ingénierie en environnement. Ny 20 aogositra lasa teo, naona tamin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina ny filohan'ny fikambanana sy ny ilaina
Ny resaka momba ity fikambanana ity, nijery ihany koa ny fiaraha-miasa ahafana mandray mpianatra malagasy. Ankoatra ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fiarovana ny olona marefo, isan'ny sehatra manan-danja amin'ny vadiny filoha ihany koa ny sehatra ny tontolo iainana. No amafisy ny fahazava-dehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanabeazana ny mponina. Take this challenge to learn the people that we can do something with this area and it will bring good things for the people and stop pollution. Yes. So we made merina ny biodiversité sy fiainana zany, fiainana naturel amin'ny village izy amin'ny district forest moa zany an'ireo zavatra vokorotana simba no tena hita amin'izay zavatra. Dia ohatra hoe mitovy koa ny ao Antananarivo mitovy ny any Kandrepala sy Kenya be dia très pollué zany any ao amin'ny Thank you very much. I think high population. Le toerana be olona dia mila biodiversité, mila forêt. Dia mila ao anaty forêt tsy hoe forêt fa mila zavatra mila miara-miaina, mila zavatra miara-miaina amin'ny zava-maina maromaro zany anatin'izay. Of the high diverse of the Madagascar. Ankoatr'izay, nahazo fanasana manokana avy amin'ny vadin'ny Prime Ministre Japonais ireo vadina filoham-pirenena Afrikana, ka isan'izany ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Ramatoa Mialy Rajoelina. Fotoana nahafahana izy ireo ny fampitafa sy ny fanakalotra ekefa. Fotoana nahafahana izy ireo ihany koa nanao ny cérémonie de la paix, manana ny lanjany manokana ho andry zareo Japonais. Fa efa vonona ny enti-manana rehetra amin'ny fanatontosana ny fifidianana kominaly ny 7 Novambra ho avy izao. Efa natolotra ny fahefana mpanatanteraka ny seniny vola 2.2 miliara ariary. Amin'ny mpifaninana sisa no andrasany, mpifaninana izay toa mbola mifampijerijery, tsy mbola maro no nandatsaka ny antota taratasy firotsahany, raha izay 3 andro ny voahany Ovek izay Andry Rarsona. 3 andro ny sokafany Ovek andraisandro antota taratasy firotsahana ho kandida amin'ny fifidianana kominaly. Vitsy dia vitsy ireo mpanao politika ny tonga nandatsaka izany antota taratasy firotsahan izany hatreto. Na ry zareo ho kandida be ny tanàna zany, na ireo ho kandida mpanolo-tsain'ny tanàna. Mifampiandriany sy mifampijerijery izay ho fihetsika sy izay tena kandida avy amin'ny mpifaninana aminy maro. Raha ny loharanom-baovao, isy kandida avy amin'ny vondrona ny toko politika miaraka amin'ny fitondrana avokoa. Ny komuna rehetra manerana nosy miisa 5,990 fa namby sy velirano n'izao fitondrana ankehitriny izao. Ny fampandrosoana miainga ifotony. Tanjona nisy ny fampandrosoana sy fivoarana mirindra iraisany daholobe, na izy monina amin'ny komuna ambanivohitra, na izy monina amin'ny komuna ny tanan-dehibe. Mazava loatra noho izany, fa olona fatabahoaka sy mamohoditra any amin'ireo misy azy avy ireo kandida atolotry ny vondrona tokony fitondrana. Tsy isy zany kandida ilatsaka avy any an-danitra, fa no nahazatra ireo antoko politika teo amin'ny fitondrana dray. Kandida efa nahazo fankatoavany any tanan-tohatry ny vondrona ny tokony fitondrana izy ireny, ankoatra ny fitiavam-bahoaka azy. Fotoana izao, mbola namporofon'ny vahoaka malagasy ny fahaizany mifidy, tsy tarazony ny tsy fahombiazana sy ny fitiavan-tena ataony ireo amperinasa. Efa hita poko, efa hita amin'ny pirenena ny tsy fahombiazany sasany, na izany teo amin'ny fitany tanana, na izany teo amin'ny fampandrosoana ny komuna notany tanany. Tsy atory voanjo iadina intsony isika mpifidy, fa nilika amin'ny alalan'ny fifidianana ireo izay hita fa tsy nahomby, sy manao volo manoa randrana amin'ny fampandrosoana ilofosany fitondrana fohibe ankehitriny. Antsika mpifidy ny safidy amin'ity indray mitoraka ity, na isika irosy sy hivoatra ho an'ny fampandrosoana takiny ny vanim-potoana,
na isika mbola anaiky rebirebeny reo efa hita fatsy na omby. Eo amin'izay pejiny politika izay hatrany fa hikisaka kely any Antsirabe isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. No tanteraina tao Antsirabe ny 31 volana aogositra teo. Ny feonam-beparitry ny fihinana isika fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Tonga nanotry n'ity feonam-beparitry ity ny filoha nasionaly ny fikambanana ify. Ary koa ireo manam-pahefana solom-boafidy maro isan-tsokajiny. Ary ireo mpiantsehatra avy amin'ny distrika ao anatin'ny faritra Vakina karatra fanadihadiana hoentin'ny Kolo TV Antsirabe. No tontosaina tao Antsirabe ny feonam-beparitry ny fikambanana ify na isika fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Fampandrosoana ny faritra no anton'izao feonam-be izao, hoy Ramatoa Bary Daniel, filoha rezionalin'ny ify eto Vakina karatra. Tsy andrasana ela ny fampandrosoana ny faritra fa tonga dia asa avy hatrany no ataon'ny fikambanana eto amin'ny faritra Vakina karatra ho fanehoana ny fanohanana ny politika fampandrosoana ataon'ny filoha Rajoelina Andry. Tsika teto Androany moa zany dia fanombohan'ny fampandrosoana ty faritra Vakina karatra ity izay niraisin'ny isika fikambanana miaradia amin'ny président Andry Rajoelina an-tanana. Ny tena marina dia androso isika araka ny teniny hoe hanafitra Madagasikara dia anisany toro-tanana ny Androany ilazanay amin'ny président fa voniny Vakina karatra andray zany fampandrosoana izay tiany atao eto Madagasikara zany. Nasongadina manokana tao anatin'izao feonam-beparitra izao ny fampandrosoana ireo seha-piariana ho an'ny tantsaha toy ny fambolena, ny fiompiana eny anivon'ny distrika avy izay ao anatin'ny veloran'ny filoham-pirenena. Tratra ny tanjona hoy ny filoha nasionalin'ny ify ary tonga teto avokoa ireo avy any amin'ny distrika fito manerana ny faritra Vakina karatra. Azo lazaina fa tratra ny tanjona tao anatin'ny feonam-be na ny assise régionale teto Vakina karatra satria tonga teto daholo ny valon'ny faritra tsirairay avy na ny commune tsirairay avy ny distrika tsirairay avy izay tonga namaly ny antso izay isorana manokana ny tompona andraikitra ao anatin'ity ify Vakina karatra ity zany. Taorian'ny fandraisam-pitenenana dia niroso tamin'ny fitsidiana ireo trano eva maro izay natao fampiratiana ireo vokatra ho Vakina karatra ny rehetra. Vaovao mahakasika ny fiomanana amin'ny fiavian'ny Papa François eto Madagasikara kosindray. Tsy mijanona amin'ny fiangonana katolika irery ihany ny fanomanana ny fahatongavan'ny Papa eto Madagasikara fa misy ny fanomezan-tanana eo amin'ireo antoko-pivavahana samihafa misy eto amintsika. Fanampanazavana hoentiny Henri Florion. Andro sisa isaina ho tonga eto Madagasikara ny Papa François. Tsy mijanona amin'ny fiangonana katolika irery ihany ankilany ny fanomanana sy ny fandraisana azy fa misy andraky ihany koa eo amin'ny sehatra maro samihafa ny fifanomezan-tanana amin'izao fahatongavany izao. Efa naneho ny fahavononany ireo mpiony silamo amin'ny fanampina ny fiangonana katolika mandritra ny fahatongavany iray masina eto Madagasikara ity. Misy fahatongavany Saint-Pape eto Madagasikara. Zahay misy naka rendez-vous miaraka amin'ny ambassadeur ny Vatican amin'ny Tananarivo aty dia hoe zahay mila hagnome fanampina ho an'ny les pèlerins izay hivavaka miaraka amin'ny Papa io. Inona azo fanampina azo aminareo dia misy afatra hoe misy fizarana rano ohatrany. On est prêt. On a dit on va venir et on va rester avec vous durant les prières pour montrer le beau visage de l'islam. Ilaina ny fiaramentany rehetra mba halavorary ity famanginy ny Papa François ity. Tombon-dahany lehibe ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny firenentsika izay mihitsy malagasy ny firenentsika tsy misy anavahana fa dia izao dia hita le hoe fiarahamientana, fifanomezan-tanana ary fientanam-po dia izay zavatra tena anisan'ny zava-dehibe ka ny hirariana aloha dia hoe ao anaty filaminana tanteraka tsy mianakavy misy ny fiomanana ara-panahy mba hoe andrain'izay satria ny ray masina fantatsika dia hoe hamafy ny hoe fiadanana sy fanantenana mba hitondra zava-dehibe ka mba hatanteraka zany soamantsara dia samy mandray ny andraikitra manandre fiavana anisa mba tan'olona ary mba hoe samy mba hoe inona ny tokony atao miomana ara-panahy fa eo koa hoe fanarahana tsara ny lamina sy ny toromarika rehetra. Manana andraikitra lehibe araka izany ny rehetra amin'ny fahatongavan'ny Papa François itsidika ny Madagasikara ity. Ny fanarahany rehetra ny toromarika sy ny fandaminana napetraky ny tompon'andraikitra mpikarakara sy ny mpitandro filaminana no antoka ireo lehibe ho an'ny filaminana mandritra ity fitsidian'ny Papa ny Madagasikara ity. Fa fametrahana drafitra savonjy ainana ny plan d'évacuation d'urgence
ho fiomanana mandritra ny fahatongavany papa eto Madagasikara no nampiasana angidim-by tamin'ireo faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina araka ny fanambarana navoaka ny ministra ny fiarovan'ny pirenena izay namafisiny lehibe ny etat-major général ny tafika malagasy androany mbola hitoa matetika izany ka miantso ny mponina ho tony ny tompon'andraikitra ary ny andindiny mahakasika izay. Fitsirihana tamin'ny alalana angidim-by ny toerana rehetra andalovan'ny papa sy hijerena ny faritra azo sy ny tany anatin'ny plan de dégagement d'urgence amin'ny fotoana mety ilan'izany no antony sidina manokana nataony ny mpanamory avy eo anivon'ny tafika malagasy teto Antananarivo sy ny manodidina farany teo. Efa nahazoana fahazahoan-dalana avy amin'ny tompon'andraikitra ny fifamoivoizana anabakabaka izany ka tsy tokony hisy hitsipaka. Izany indrindra no nanaovana sidina manokana fa tsy fipetrahana approche stationnaire suivi de redécollage teo ambonin'ny kiandrabe Mahamasina no ny fahasarotana manokana ny toerana io eo amin'ny resaka sidina anabakabaka. Ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy tokony hitsivalana intsony amin'izany fanomezan-dalana efa nomen'ny tompon'andraikitra ny fifamoivoizana anabakabaka contrôle aérien izany. Nojerena manokana mandritra izany sidina izany ireo toerana rehetra izay anaovana plan de dégagement d'urgence amin'ny izay fotoana mety ilana izany. Mpanamory angidim-by avy eo anivon'ny tafika anabakabaka sy tompon'andraikitra ambony mikasika ny fiarovana ny papa anivon'ny etat-major général ny tafika malagasy no nandray anjara tamin'ny sidina. Tanjona ny hafantarana mialoha ny fepetra hisorohana ny ambana mety hitranga ho fandraisana sy fivahinianana herendoza no andraisany Madagasikara ny papa François. Andrasana ihany koa ny fiarahamientana ny androm-panjakana ny ambara tonga pahefana sy ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka ato momba ny fotoan-dehibe io. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fahatongavany papa François eto Madagasikara trany notoloran'ny fitondram-panjakana caméra de surveillance manodidina ny 50 no TME na ny office de transmission militaire de l'État androany tanjona ny hanamafisana ny fitandrona ny filaminana mandritra io fotoan-dehibe io. Fanazavana. Caméra de surveillance manodidina ny 50 no natolotry ny fitondram-panjakana no TME na ny office de transmission militaire de l'État etsy andafy avaratra. Anampy ny fitaovana ampelantanan'ity sampandrarà manokan'ity izany ka tanjona ny hanamafisana ny fitandrona ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamezivezena mandritra io fotoan-dehibe io. Fanampy ny fitaovana izay efa nisy teto amin'ny TME dia ny fitondram-panjakana izay fitaovana vaovao izay hitantsika reto aoriana ato reto hanamafy ny fiambinana ny Papa Raimasina sy ireo vahoaka nasika ny séjourne eto Madagasikara. Ny 50 dia efa misy eo Analakely, Andavamamba, Ivato, maromaro izy efa tsy voatanisako. Ankoatra ny fametrahana caméra de surveillance maro sy ny centre de surveillance manokany ny soa mandrakizay izay ampitany sary amin'ny fotoana rehetra anivon'ny centre d'opération manokany eto andafy avaratra. Toerana sy lalana maro andalovan'ny Papa Raimasina ihany koa no ametrahan'izany mandritra izao fitsidihany any Madagasikara zao. Reto fitaovana reto zany reto caméra hitanareo reto hipetraka any amin'ny soa mandrakizay satria maromaro ny caméra apetraka any sy amin'ny lalana izay andehanan'ny Papa. Amin'ny toerana izay toerana akin'ilay voalaza teo zany dia Alarobia, Ivandy, soa mandrakizay, Ivato efa mipetraka izay efa manamafy ny toerana misy an'ilay caméra efa misy zany. Dia ny ao Ivato moa zany efa tafapetraka dia reto zany apetraka amin'ny lalana izay andehanan'ny Papa mandritra ny fotoana izay apetrahany eto Madagasikara. Namafisan'ny tale général no TME hatrany fa ho voarakitra ny tsara anatin'ny fotoana rehetra ny zava-misy mandritra io fotoan-dehibe io. Teknisiana sy mpitandro ny filaminana hitana pôlisy zandary sy avy eo anivon'ny tafika malagasy no hiarifa rimbona amin'ny fikirakirana sy ny fanaraha-masony sary avy amin'ireo caméra de surveillance maro apetraka amin'ireo toerana mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny eny Besarety, Andravoahangy, Anosy sy ny maro hafa ihany koa aorian'izay ny fitaovana anohizana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fa nivoaka androany ny valin'ny fanadinana CEPE ho an'ny faritra Tsimdrano rapitsy kosa ny voalaza fa hivaly manontolo zany isan'izany ny an'ny faripadidi mpampianarana ny Antananarivo renivohitra. Misy alarana John. Mivoaka tsikelikely ny valim-panadinana CEPE 2010 sy 2020 ho an'ny androany teny amin'ny faritra Tsimdrano nanaovana fanadihadiana nivoaka io maraina io ny valim-panadinana.
mora faly ve sa tsy faly faly mihitsy satria afakako tovitovika kely any tsy nampozina mihitsy hoe afaka CP6 fa hoe CP fotsiny mbola vonona hianatra tsara. raha maso tsara aloha dia nanao révision satria mazaza azy amin'ilay mbola diplôme voalohany koa dia niezahana mihitsy zany mba tsy raty izy aloha CP fotsiny azy satria manohy amin'ny privé any tsy nanao 6e. Ankoatra ny any ivelan'ny renivohitra dia efa anisan'ny valy ihany koa ny any amin'ny faritra. Raha mpitso no voalaza fa hivaly manontolo izay fanadinana izay, isan'izany ny eto amin'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra. Raha tsy evina dia miisa 7,704 alina sy 10 hetsy ireo kandidata amin'ity fanadina mpanjakana voalohany ity. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray. Taorian'ny baiko nomen'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanafanganana ny asa mpanjakana sy ny fametrahana ny mangarahara ho ampafantarina tsy ho elan'ny rehetra ny vola mihodina ao amin'ny fahaditsiranana. Vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny ministeran'ny teti-bola sy ny toe-karena ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nametrahana fitaovana ahafahana mijery ny vola mihodina eraky ny fitoerana rehetra ny fahaditsiranana. Michel Arana Jonatrany. Isa mampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fahaditsiranana raha toa ka mitakin'ny filohan'ny Repoblika ny fanafainganana ny asa mpanjakana sy ny fametrahana ny mangarahara. Manoloan'izany indrindra dia ho ampahafantarina tsy ho elan'ny rehetra ny vola mihodina amin'ny fahaditsiranana amin'ny alalan'ny fitaovana iray ahafahana mitsirika izany. Open data sokafana transparence no apetraka ato amin'ny fahaditsiranana ho hitan'olona daholo hoe tiany vola miditra, reto ny déclaration souffrance, reto ny any dia ho hita any ary ambany ary zany voasina amin'ny bureau rehetrarehetra aloha zany misy écran mampiseho ny vola miditra ao aminy dia mampiseho ny tendance koa amin'ny autre bureau mba ahafahany ho isy faninanana masina koa par bureau hoe zay tsy natratra dia mila miezaka kely. Ny convention moa zany convention basique tsy ny décliné par projet le izy fa efa en vue fa misy projet be dia be ny eritreretina atao. Misy ny ty zany resaka monitoring fotsiny ty ahafahana mijery ny indicateur dia ahafahana manaraka an'izy dia manatsara zay tokony hatsaraina. Fa misy koa ny resaka analyse de risque ho ataonay analyse de risque automatique zany hoe misy ny fakanay ny information avy amin'ny pays d'exportation dia ho automatisena zany zay ahafanao moako hoe ty déclaration ty na ty BL ty à risque ty. Vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny ministera ny teti-bola sy ny toe-karena ary ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no nametrahana izao fitaovana izao. Tsy hijanona eo ny fiarah-miasa raha ny fanazavana. Nanaovana azy zany amin'ny ankapobeny amin'ny 3 semaines eo. Anjara 1 semaine sy 2 semaines zany dia partenariat entre ny douane sy ny faculté des sciences ny université Fianarantsoa zany dia io projet monitoring io zany no ninganana anaovana azy fa araka ny tenen'ny DGT dia mbola misy an'ilay projet gestion de risque izany no mety mila modèle mety hoe somary poussé kokoa. Raha tsy hivina 7,704 miliara ariary izay volana ampidiry ny sehatry ny fahaditsiranana tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana nandritra ny fito volana voalohany taona 2022. Raha ampitaina tamin'ny taon-dasa ny fito volana voalohany taona 2022 tetina 7,304 miliara ariary izany. Isento kely eo anaty dokam-barotra indray sika izao. Aorian'izay no anaranao fanadihadiana mahakasika ny fanaraha-maso ny hena sy ny legioma eny an-tsena, ny mahakasika ny valan-javaboary sy ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mandra-pitafa vetivety ary. L'étudiant zany rehefa mianatra, l'étudiant zany rehefa mamorokira, l'étudiant zany rehefa manao sary, l'étudiant zany rehefa miantsena, L'étudiant zany rehefa mamorona. L'étudiant zany rehefa milalao, l'étudiant zany rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana ny oratra. À vos marques, prêt, Titan. Ton smartphone 4
G, ultra résistant et à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 arrières jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. We love chocolate. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. لما بيك ما رانش تسميتي على فيسن ما تيز Big Isanan. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Ignore-t-il la conscience de leur existence? À mon avis, il se fiche de nous. Ce taré a piégé sa baraque. Quoi? Il a tué 6 de nos meilleurs hommes. C'est pas un jeu, tu comprends? Si, c'est un... Une autre fille a disparu. Mais on l'a coffré, il est ici. Il est venu chez moi. C'est impossible. Laissez-moi m'excuser pour toutes les choses que j'ai faites. Et ensuite, je vous dirai où se trouve la dernière fille. Quelqu'un aide Simon. Quand vous les aurez trouvés, tuez-les. Anohizana ny fampalalam-bavao amin'ny tiality misy fanaramaso isan'andro ny eny eny an-tsena tsy misy kosa zany ho an'ny legioma ny fahaizana mikirakira ny legioma any an-tokantrano no antoka iray tsy averiny singa mpamelomana ao anatiny raha ny fanazavana misy elarana John. Miaingany amin'ny abattoir hatreny amin'ny tsena misy ny fanaramaso ataon'ny mpitsabo ny hena miparitaka eny an-tsena. Raha ny fanadinana natao dia tsy tokony hisy hena tafiakatra eny an-tsena raha toka tsy misy ny fitomboka nataon'ny mpitsabo biby. Tamin'iny misy dokotera ny nalainy zao tsy mivoaka ao an-tahaka raha tsy voatsara ny dokotera dia misy tamin'ny mihitsy ny fahasalamana ohatranao hoe
jerena fahasalamanao vao afaka masakana fanano tsara ino jereny tsara dia zay vao afaka manisy tampon dokotera tsara era hoe azo entina. Tsy misy hena tokony hampanaraka izany eny an-tsena raha ny fanadihadiana natao, indrindra rehefa misy fitomboka sy manakary ny ara-dalàna ny mpivarotra azy. Etsy ankilany dia mikasika ireo legioma raha ny fanadihadiana natao tamin'ny sampadrara misahana ny sakafo eo anivon'ny ministera ny fahasalamana, tsy mbola misy ny fitsirihana atao amin'ny legioma eny an-tsena. Ny fahaizana mikirakira izany any an-tokantrano no antoka iray, tsy avery ny singa mpamelona na ny micronutriments ao aminy. Raha ohatra hoe andro anana zao tsika, ny anana betsaka vitamine, betsaka fer, dia mba tsy avery an'le micronutriments, le otrikaina zany ao anatin'ny anana, dia izy le mbola ngeza be le mbola eny avy eny an-tsena iny amin'indriny ny sasana amin'ny rano. Zavatra entin'le legioma aloha zany mipetraka ao foana, fa ny pesticide zany dia misy fiantraikany hafa mihitsy amin'ny fahasalamana. Fa ny zavatra misy manko raha vao avy any an-tsaha le sakafo dia le mpanangom-bokatra tsy mieritreritra an'le fanasana azy fa tonga dia ahondrany le izy dia tonga dia tia mipinana avy hatrany. Dia eo indrindra zany mila fitandremana ho antsika mpihinana amin'ilay fanasana ireny voankazo sy legioma ireny mba ho ara-pahasalamana, mba tsy hiteraka aretina hafa indray noho ireo fanafody simika ampiasain'ny mpamboly amin'ilay fambolena azy. Ankoatra ny hena sy ny legioma dia misy kosa ny laboratoire izay manao ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo amidy na ny agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires. Ireo sakafo rehetra vokarin'ny orinasa amin'ny ankabeny no tena voakasiky ny fitiliana azona fahazon-dalana mivarotra ilay vokatra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Ho avy ny ahitany any atsimo, mbola tsy ampy anefa ny panneau solaire ahafahana misintona rano ao amin'ireny rano ny mandrare Amboasary Atsimo. Station de pompage miisa 4 no hita ao an-toerana, ka indray amin'ireo ihany no misy panneau solaire izay mbola tsy ampy akory. Gaeton Andrianjilavo. Iray amin'ireo station de pompage miisa 4 eto Amboasary Atsimo ihany no ahitana panneau solaire amin'izao fotoana. Nefa misy aza mbola tsy ampy ihany koa raha ny vidinanay fotony natao. Miantoka ny rano ao Ambovombe Atsimo sy ny manodidina nefa ny rano sotomin'ny station de pompage avy eto amin'ireny rano mandare ireo, ny ankinan'ny fambolen'ny ponina ihany koa. Anaky-efatra le toerana efa panneau solaire. Ity faha-efatra ty, toerana faha-efatra ty zany mbola tsy complet amin'izao fotoana zao io mbola misy banga io ny panneau solaire eto. De anankitelo zany no mbola tsisy panneau solaire mihitsy. Ka de miangavy ny fitondram-panjakana mba halakilaky ny fametrahan'ireo panneau solaire reo fa ho tonga amin'ny hainandro tsika atoato dia ho vitsy ny rano, ho tsisy ny rano atoato. Ka tokony atao malakilaky ny ametrahana ny panneau solaire mba hamatsina, mba hampandeha ty foto-drafa hamatsina rano ity vahoaka Atsimo ty reto zany. Araka izany, manaitra ny fitondram-panjakana Foibe sy ny tompon'andraikitra mivantana ny amin'izany ny solo-bavam-bahoaka anafaingana ny fanatanterahana ny foto-drafitrasa. Efa manakaiky ny fotoanan'ny maintany, mampijaly ny ponina amin'ny rano fisotro madio. Vaovao mahakasika ny tontolo ny fizahan-tany. Tsy mahavelo tena ny ankamaroany ny valan-javaboary eto Madagasikara, ankoatra ny nosy tany ely izay manana fahaleovan'ny tena rabola. Mila vola nefa ny fiarovana sy ny fikojakojana ny valan-javaboary, ka vahaolana maharitra ny fananganana foto-drafitrasa handraisam-bahiny. Raha ny tetikady vaovao napetraky ny MNP na ny Madagascar National Park fa nampanazavana. Namoaka draft politika ampitantanana vaovao ny MNP na ny Madagascar National Parks ampidiram-bola ho fiarovana sy ho fikojakojana ny valan-javaboary eto Madagasikara. Ilana vola ny fiarovana sy ny fikojakojana ny valan-javaboary, ka sosokevitra ao anatin'ity draft politika ampitantanana vaovao ity ny anaovana fampiasam-bola avy amin'ny tsy miankina hananganana foto-drafitrasa fandraisam-bahiny amin'ireny valan-javaboary ireny ho fidiram-bola. Ny vola azo avy amin'ireny foto-drafitrasa fandraisam-bahiny ireny no iarovana sy hikojakojana ny valan-javaboary raha ny votoatin'ity draft politika ampitantanana vaovao ity. Ny taona 724 no nahazo vola farany avy amin'ny BAD na ny Banky Afrikanina amin'ny fampandrosoana ny valan-javaboary teto Madagasikara ho fiarovana ny zavaboary malagasy manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Ho fanatanterahana ity draft politika ampitantanana vaovao ity
dia anisy ny fanadihadiana manokana ataon'ny foibe iraisam-pirenena ho fiarovana ny natiora nanomboka ny volana May lasa teo izay farana amin'ny taona 2024. Hisy ny fampahafantarana ny ampahan'ny fanadihadiana hatolotra ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany ny 27 septambra ho avy izao, izay atao eto Antananarivo ka valan-javaboary miisa 9 no voakasika izany, isan'izany Ankarafantsika amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny. Fa isy fiantraikany maneran-tany ny fahamaizany ala ny Amazonia, isan'izany ny eto Madagasikara. Goavana ny fiantraikan'izany eto amintsika raha ampitahaina amin'ireo firenenkafa raha ny fanazavana no ny fandripahana ny ala diso tafahoatra izay misy eto Madagasikara. Misy elarana John. Taoriny ny fahamaizan'ny ala ny Amazonia, ambony ny voka-dratsiny indrindra eo amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro izay olana iraisany izao tontolo izao, isan'izany i Madagasikara. Raha voasika ho isan'ireo firenena mandripaka ala betsaka i Madagasikara dia goavana tamin'ny firenenkafa ny fiantraikan'ny fahamaizan'ny ala any Amazonia, ny fiantraikan'izany eto amintsika. Mbola loza lavitra ny Brésil na zava-misy eto amintsika. Satria ny antsika ny ala mipotika. Ohatra fotsiny ny tany fanimbana ala eto amintsika dia tena ambony lavitra raha oharina any amin'ny firenenkafa ary natao sangisangy ary moa hoe itsika ny champion du monde amin'ny resaka fanimbana ala. Ny dikan'izay mety isy fiantraikany any Brésil fa misy fiantraikany lavitra ny eto amintsika eto ho atsika satria tsika nanana ala fa ny alantsika miena dia vokatr'izay efa iainana any amin'ny faritra andrefana sy faritra atsimo Madagasikara le fiainan'ny rotsakorana efa iainana zany fa tsy zavatra hita intsony ary malaza dia malaza ty resaka fiovaovan'ny toetrandro ty dia io lasa dezerany any amin'ny faritra androy ohatra zany efa vokany io. Isy fiantraikany maneran-tany zava-misy any Amazonia, ny alan'ny Amazonia izay mamokatra ny 20 isanjato ny oxygène maneran-tany. Ena le oxygène amin'ny rivotra dia eritrereto koa zany hoe ry zareo any amin'ny firenena lehibe sy mandroso reny ohatry ny ahona ny setroka vokariny zareo amin'ny fampiasana fiara, fampiasana an'ireto indostrie ngeda be reto koatran'izay koa moa ny setroka efa teraky le ala may efa eo ihany dia hitombo zany ny tany entonarina na gaz carbonika any amin'ny rivotra dia ena ihany koa ny rotsakorana satria ena ny vovodrano vokarin'ilay ala hiakatra eny ambony eny dia eritrereto amin'izay zany fa aloto ny rivotra ena ny rano dia tsika menakavy ihany mety hiantraika amin'ny vokatr'izay. Raha tsy ahivina 5 tapitrisa kilometatra tora-drony velaran'ala any Amazonia, nahitana hazo sy 73 miliara ary zava-mananaina karazany 900 alina. Eto Madagasikara, efa tafiditra ao anatin'ny programa asan'ny filohan'ny Repoblika ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso entina miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny fandripahana ala. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny tontolo iainana izay hatrany, taorian'ny fikondosy ny fifampidiniana ataon'ireo tompony andraikisan-tsokajiny, nisy ny hetsika natao ahafahana mandray ny fepetra tsy hitaran'ny fahasimban'ny ala ho Ankarafantsika. Nisy ihany koa ny paikady napetraka ho fanarenana ireo alan-javaboary tsimba sy ho fiarovana ny valan-javaboary ary hanomezana toerana ahafahan'ireo mponina sy ireo mpifindra-monina mivelona. Ny mahakasika ireo fepetra ny ainga tamin'ny zava-misy ireo no entina aminao ao anatin'ny fandaharana lalino eto amin'ny Kolo TV raha ampitso amin'ny fito arivo ary ao ary ny ampahan'izany. Eo am-piandrasana ny vokatry ny fanadihadiana, nivory ireo tompon'andraikitra ao amin'ny faritra Boeny sy ny ministera tompon'andraikitra hitady vahaolana maharitra amin'ny fiarovana ny valan-javaboary. Vahaolana naroso tamin'izany ny hoe avana ny toerana azo hipetrahana sy ny toerana azo volena sy ivelomana. Dia tena hoe faritina zany eto ihany ny tokony hipetrahanareo, eto ny tokony misy fivelomanareo, eto dia izay. Nareo raha midina any tsisy fotodrafotra fampanjakana andeha mihitsy sanatria tsy misy hoe école mamboarina na inona moa na hoe toeram-pitsaboana atao na hoe tsy misy fa dia hoe toerana hipetrahana dia faritana dia izay teninao izay ny tanjony any no tena tokony atao fa
tsy misy mihitsy zany hoe le famondronana andreo zay zany farafaratsy le efa misy andreo kely efa tsy ampy zany le efa simba fa efa tsy izy ao ino mba tsy mihitatra sona zay ny tena tanjona tena apetraka manitsy. Fomba fiasa izay mila fanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay avy ary mila finiavana politika avy amin'ny mpitondra. Ary zay moa tena nahita izay hoe tena tanjondondoza indrindra moa araka ny teneko teo amin'le fifindramonina tsy tena tsy voafe na tsy voaraka tsara zany zay mahatonga azy dia hidiran'olona. Donc zany tena mbola mila ezaka ary mila fitandrosoroka, mila fanampiana, mila koa finiavana ara-politika. Zay koa ny tena mila tediavana zany hoe tena arovana an'io fa tena mbola tokony ary tsy maintsy arovana. Fantatra anareo fa karafantsika zany nge mamatsy rano amin'ny Marivoay sopatra Madagasikara amin'ny vary zao aloha misy rano be dia be ao mandeha any Marivoay dia mahatonga olana zavatra zay. Donc zany tena mila mbola mafisina le fiarovana miala le karafantsy. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Indiana manodidina ny roa tapitrisany wahina tsy azo ny zonim-pireneny ankehitriny. Tsy tafiditra tao anatin'ny registre de nationalité tany amin'ny tanàna Assam. Avaratra tsinanan'ny Inde izy ireo. Ny fitoeran'ny razambeny tany Inde mialohan'ny taona 1.700 araka izany no takiana amin'izy ireo azony ny zonim-pireneny. Ces habitants d'Assam viennent voir si leur nom est sur la liste. Ijery ny anarany anatin'ny registre de nationalité ny nahatongavany reto mponina maro avy any Assam, tanàna avaratra tsinanan'ny Inde reto. Raisin'ny fitondram-panjakana any an-toerana fa vahiny avy hatrany ary ahino voasambotra sy voahilika izay tsy tafiditra anatin'izany. Mpifindra-monina maro ny tonga tao Assam mananomboka ny taona 1.700 raha iverenana noho ny tanàna manamorona ny Bangladesh. Teo ny nanaovana ny registre de citoyen izay natao an'lihan'ireo mpifindra-monina izay silamo amin'ny ankapobeny. Ny fanamporofona ny fitoeran'ny razambeny tany Inde mialohan'ny taona 1.700 no fepetra takiana amin'ireo mponina azony ny zonim-pirenena indiana. Antota taratasy sarotra ho any ankamaroan'ny mponina any an-toerana noho ny fahantrana, ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra sy ny tsy fananana ny tota taratasy. Olona manodidina ny 4 tapitrisany no efa voahilika tany an-toerana tamin'ny fanotana ny lisitra voalohany ny volana Jolay 2022 fa ny lihan'izay nampitaraina ny mponina ary nambara fa feno osika. Olona manodidina ny roa tapitrisa indray ankilany amin'izao fotoana no wahina tsy azo ny zonim-pireneny. 2 millions de personnes risquent donc de se retrouver apatrides. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy ny masaka azo naroso tamin'ity aly ity ankasitrahana feno ny fanarahana izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra koa dia maheno fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italiens avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanoteu ni fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.